Amin'ny alalan'ny miala radioely napitarika ny fikamarana fity no hitantana ny vovonana ho fampiasana ny etanol fandrehitra ho angovo maintso na plan africain ethanol storage and fuel alliance ny 5 sy ny 9 febroary kosa tany Accra renivohitra Ghana no nanaovana ny fikonan-doha africaine pan african ethanol storage and fuel alliance. I miala radioely no solitenan'i Madagasikara tamin'ny fionana io ary izy antio no voafidy ho filohan'ny vovonana aratra 3 taona ny fotoam-piasany sambany teo amin'ny tantaran'ny continent africain no nisy vehivavy ary indrindra vehivavy malagasy antsoroka didy-goavana toy izao. Nandritra ny fandraisam-pitenenany dia niantso ny rehetra i miala radioely mba ho sampy fomba fijery sy resaka amin'ny feo iray mba ho avin'ny Afrika. Rahatsevina nandritra ny fikonan-doha maneran-tany Global Alliance natao tany Inde ny 7 amby roapolo, 8 amby roapolo, 9 amby roapolo sy 30 oktobra 2024 dia nanolotra tetikasa ho fametrahana vovonana afrikana ny fikamarana fity tanjona ny ahafahana mamondrona hery sy fitaovana mba ho fampandrosoana ny sehatry ny etanol ho angovo maintso asolo ny arina avy amin'ny hazo. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny faharesendahatra ny fikamarana fity raha teo io tetikasa natolony io. Hatramin'izay dia nifantoka hatrany sy tamin'ireo fomba fijery ny fikamarana fity ny fiahina, ny fahasalaman'ny vehivavy, ny renim-pianakaviana sy ny ankizy, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fampiroboroboana ny fandraharan'ny vehivavy ary ny fanohanany ny fahaizan-tantany eo amin'ny tanora. Nakasitrahana sy notoanandreo firenena afrikana 12 Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, Madagascar, Burkina Faso, Kenya, Éthiopie, Tanzanie, Mozambique, Rwanda, Nigeria sy Ghana io tetikasa natolotra ny fikamarana fity io. Andraikitra sahan'ny vovonana PAESFA ny fametrahana miaraka amin'ny toe-karena maharitra ho amin'ny tombotsoan'ny Afrika amin'ny alalan'ny afrikana ka ny fampiasana ny etanol ho angovo ampiasaina amin'ny fandrahoana no entina ametrahana izany. Tsy azo lavina mantsy fa tapitrisany isan-taona ny vehivavy sy ny ankizy maneran-tany no maty noho ny arety ny taovam-pisefona teraka ny loto ao an-tokantrano.